enisaocyanao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Falomerabantsika tsirairay avytsika tanora zokany ihany koa amin'ity fotoana manokana ianarantsika ny lesona ho an'ny tanora ity ka manasanao naraka izany hatramin'ny farany melondirantsika ny amin'ny lesonan'io dia hivavaka isika. Ilay tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaranao zahay fa ny rehetra dia efa aminao na ny fiainanay ara ny ainay ara ny mombanay rehetra eny fa ny fikasahanay dia apetraka am-pelatananao tompo meteza anao mba andrakotra ny tara-pahasoavanao aminay anovo hery anay ananatra anay hitarika anay manjakariva amin'ny lalana tsara ary koa indrindra mela ny fahadisoanay fa izay reto dia mpanota avokoa ao amin'ny tenena tompo fa vonika iainanao zahay anaran'i Jesosy amen. Ao teny lesonantsika anio dia manao hoe famasinana amin'ny lafiny isan-karazany. Famasinana amin'ny lafiny isan-karazany. Mitodika amintsika tsirairay avy ny lesonan'io na ny ray aman-dreny na ny isam-batan'olona. Saintsaina nefa matetika ny atsika n'izao tontolo izao no manoritsoritra ny ray aman-dreny no mora ambakaina. Ho atao ihany koa hoe mpiatsara velatsihy, tery saina, tsy matotra. Dia toy ny sakana tsy maintsy resena fa tsy vinavinaina manipy ny tanora mankamamy fahombiazana eo amin'ny fiainana. Raha matahotra an'Andriamanitra manko ny ray aman-dreny ka manabe ny zanany araka ny toromariny dia diso indrindra izany. Ao amin'ny Levitikosy 7:20 ny fahamasinana dia antso manao hoe samia matahotra ny reninareo sy ny rainareo. Ao amin'ny 9:3 ao amin'ny fiainan-tokantrano no ahitana voalohany indrindra ny fahamasinana ary manomboka eo amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny izany. Manaraka dia mahakasika ny mahantra sy ny manan-karena. Raha mamaky isika ny Levitikosy 7:7 sy ny 10 manao hoe ary mijinja ny vokatry ny tambarinareo ianareo izy izy dia aza indrindrana avokoa ny eny amin'ny sisiny ary aza tsiponina izay latsaka avy amin'ny vokatrao ary aza ho tazana avokoa ny eo amin'ny sahanao ary aza tsiponina izay latsaka eny amin'ny sahanao fa velao ny malahelo sy ny vahiny izany izao Jehovah n'Andriamanitrareo. Mario fa azony mahantra atao koa ny ho tonga masina. Sy naterina fotsiny teo ambaravara ny sakafo fa nandeha nitsimpona izay navelan'ny tantsaha ho azy izy. Ny fahamasinana dia tsy vitan'ny fizarana ny fananantsika amin'ireo sahirana fa fiasana mafy koa sy famelomana tsara arak'izay azo atao ny tena sy ny ankohonantsika. Ary raha mahakasika ny marina dia tsy mba manao ny tsy marina ny olona masina. Na amin'izy izany na amin'iza izany hoe tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny valim-pitsarana ny tsy fitovizan'ny fahari-pananana. Spiritisme na ny fiantsoana velo izany. Tian'Andriamanitra analavitra ny spiritisme amin'ny endriny rehetra ny vahoaka amin'ny masina. Ohatrany hoe ny fisotroana rà, ny firesahana amin'ny maty, ny tombo-kavatsa amin'ny vatana, ny fivarotan-tena, ny fanaovana sorona zaza. Ireo rehetra ireo dia fanao ny mpanompo sampy tamin'ny andro nanoratana ny Levitikosy.
mbola mitranga any amin'ireo fivoriana miafiny zany ankehitsiny kanefa aparetaka maneran-tany koa amin'ny alalan'ny mozika, amin'ny alalan'ireny samy rehetsika ireny ary amin'ny alalan'ny boky. Raha mahakasika ny marina dia mba tsy mba manao ny tsy marina ny olona masina na amin'izy io na amin'iza, zany hoe tsy tokony hisy fiantraikana amin'ny valim-pitsarana ny sy fitovian'ny rafi-pananana ny spiritisme na ny fiantsoana velo satria tena alan'Andriamanitra tokoa zany. Ny zoky olona indray dia indrisy fa misy kolotsaina sasany manindraindra ny fahatanorana sy ny akantony ho an'ny taona sy ny fanandramana maro, dia na eo azy zany ny vahoakan'Andriamanitra dia hanaja ny olon-dehibe sy handray torohevitra avy amin'ny fanandramany. Tsy natao hitondra tsara ihany koa ny vahiny fotsiny ny olona masin'Andriamanitra, fa natao tena ho tia azy sy ireo tsirairay tahaka ny tenany ihany koa. Raha mahakasika ny fahatokiana dia miseho amin'ny fahatokiana ny fahamasinana, aoka ho masina na misy mahita itsika na tsia, ary manandanja avo roa eny ny fahatokiana araka ny Levitikosy rehefa raha miasa mijanga ny marena ny vahiny ary ireo izay akaiky atsika ny resahana. Ny fanararotana ny olona marefo dia tena mampidi-doha zany fifandraisana amin'Andriamanitra tokoa. Ireo rehetra ireo zany dia asaina hodiniantsika sy fakafakantsika ampiaritsika tokoa satria tena Andriamanitra mba hitafy ny fahamasinana avy anitsika ary hikolokolo zany mandrakariva mba ho hitantaratra eo amintsika ny mahamasina an'Andriamanitra. Amen. Ireranay masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anain'io izany, dia mangataka aminao izahay amin'ny fahatanorana izao mba andesy hitandro mandrakariva ny fahamasinana avy aminao, ay hanaja ny ray aman-dreny, ay haja ny mahantra sy ny manan-karena, ay hitandro ny fahamarinana avy aminao, ary ihany koa ay handray sy hanaja ireo olon-dehibe sy handray ny torohevitra avy aminy. Tompo ampio izahay mba hitondra tena mahatoky amin'ny fanarahana anao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.